Taky mazatra de manolotra ny ara-bafeno atsika topilasy topivavy izay manaraka hatrany ity fandarina zany malaza ity. Fandalinana mifototra amin'ny fomba fijerin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola any Madagasikara no hitondrantsika indray ny endriky ny fandarana amin'izao alina izao. Izany dia niainga tamin'ny tatitra fanao isan-taona nataon'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara ao anatin'ny banky iraisam-pirenena na banky mondial. Tamin'ny tenin'andro ity izy ireo no nandao izay tatitra izay, nizanazany ny fomba fijery ara-ekônomika ny Madagasikara indrindraindrindra ao anatin'izao taona 2024 mizotra makany amin'ny taona 2024 izao. Fantsongadina tao anatin'izany ny tahan'ny fantrana misy eto Madagasikara izay nampisehoan'izy ireo ny tabilao mirakitra izany taty amin'ny 17.4 7.4 20.4 ary 20.2 ireo no hitondrantsika an'izay fampisehoana tsara nataony ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena izay. Zava-dehibe misongadina ao anatin'izany dia ny fiakaran'ny tahan'ny fantrana manodidina ny 1.20 raha ho amin'izao taona hitsahantsika izao. Mampiolokolotra izany satria ny 20% ny malagasy zany dia mahantra avokoa. Ny 20% ny malagasy izay nahazatra ny sofina hatramin'izay de hoe tatsa. Saingy tsy azo inona ny hoe tatsa avokoa sisa ny 20% aty amin'ny taona 2022. Fikajiana nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany izany, fa mety misy efa fenany be daibe satria maro amin'ny mponina avy any ambanivohitra no miakatra an-tanan-dehibe ary mitady asa na de tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony ara sy ny fahaizana. Satria noho ny zava-misy any ambanivohitra de na leo monina na tsy mazoto tsony amin'ny asa tany sy ny fambolena na ny fiompiana izay nahazatra teo aloha ny 20% izany. Azontsika antoka arak'izany fa mety efa niena izay 20% izay. Ka zay nentintsika ilazana ny amin'ny hoe ny 20% resahan'ny banky iraisam-pirenena tao anatin'izay tatitra nataony izay dia voasokajy amina lafin'olona marobe ho an'ny eto Madagasikara. Ireo 20% izay heverina zany fa ambony dia na manodidina ny hoe manan-karena na manodidina hoe manana fiainana antonontonony kokoa fa mba tsy ao anatin'ilay hoe mantra araky ny nambaran'ny teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa mbola nasongadin'izy ireo tamin'izany ny tontolo izay miasimba ary sarotra ny ananana fanantenana feno ho an'ny hoavin'ny Madagasikara satria ny fototra indrindra ahafahana mitrandraka ny fampandrosoan'ny firenena amin'ny alalan'ny fanabeazana no potika. Mbola ny 20% izay ihany no nambaran'izy ireo fa ireo mpampianatra izay mampianatra ny zaza malagasy dia tsy manana ny masotsivana ahafahana mametraka an'izay asan'ny fampianarana ho tena misy lanjana na mahafehy zany makany amin'ireo zaza malagasy. Ko satria moa tsisy asa de ohatry ny lasa vadinasa na lasa asa natao mba ho resahany anivon'ny fiarahamonina sisa ny tontolon'ny fampianarana fa sady tsy mahavelona ho an'ny eto Madagasikara no tarakarama no tsy ampy ny fanampinana ny subvention na avy amin'ny fanjakana io na avy any sehatra tsy miankina ka lasa ambinamin-javatra sisa n'ilay fampianarana. Izay ny tsapa ary hitany teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ka nanambaran'izy ireo fa tena mampanano ho avy ny fampianarana eto Madagasikara satria matroka tanteraka am'ireo antotanisa izay navoaka ny banky iraisam-pirenena izany. Ary mbola miporofon'izy ireo ny amin'ny hoe ny 7% mahery any ho any am'ireo zaza malagasy manodidina ny 10 taona. Am'izay taonan'izay de mbola tsy mahay mamaky teny sy mahazo kory ny zavatra ambaran'ireo fampianarana izay ampianarina azy. Ny fomba fitenin'ny manam-pahaizana matetika ary ny fomba fiteny izay nataon'ireo mpitolona nanana ny tantarany teto amin'ny firenena ohatra ny Mandela na ry Gandhi na ry Martin Luther King dia nametraka fa ny fomba ahafahana manapotika firenena iray sy mampahantra firenena iray ary
misitona ny fampandrosoana dia amin'ny alalan'ny fampianarana na io lay fanabeazana resantsika. Raha miresaka fampianarana manko ho an'ny eto Madagasikara dia ao ny fanabeaza pirenena, ao ny fampianarana teknika ary ao ny fampianarana ambony. Ka na io fanabeaza pirenena, na io fampianarana teknika, na io fampianarana ambony dia ahitana sokajy misy olana sy manana fahasairanana amin'ny fanjakana avokoa amin'izao fotoana izao. Ny fomba fijery Banque mondiale zany ary matroka tanteraka ny toerana misy a Madagasikara. Tsy laina ampitsahivina etsotsony koa ny taremarika navoaka ny sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny laharan'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany ary voasokajy ho 5 alohan'ny farany i Madagasikara. Tsy tsahivina eto ihany koa ny toerana misy a Madagasikara amin'ny fomba hampiasam-bola izay anisan'ireo firenena manahirana de manahirana. Na de noezahan'ireo tompon'andraiki-panjakana amin'izao fotoana izao ary nanaovana fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ilay noty zay navoakany teo anivon'ny Standard & Poor's mba entina ilazana fa azo ampiasaim-bola tsara i Madagasikara. Kanefa betsaka ny mahita sy miahany amin'ny hoe ny tsy fandriampahalemana ao Madagasikara amin'ny alalan'ny tsy fahafahana tena manao asa professionnel tsara ao anatin'izany asa izany de mampandringa ny tontolo ny fizahantany indrindra moa ny amin'ny lafiny fitaterana izay mampikakaika ireo mpizahatany na anabakabaka io na antanety na andranomasina sy andranomamy. De reny rehetrarehetra reny no mitondra ny sary Madagasikara any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any. Ka mahatonga ho isika no hoe matroka ny toerana misy a Madagasikara. Ny vorona Europeana de efa nisy fotoana zay namoahan'ny African Intelligence zay gazety any ampitan-dranomasina milaza fa sady inefficace ny inefficient ny gouvernemanta eto Madagasikara. Ary ny FMI matetika rehefa manao fifanarahana ara-bola ny Madagasikara ka mandefa ireo tompon'andraikitra ao aminy mamita iraka eto Madagasikara dia mametraka ny fepetra hatrany mba ahafahany Madagasikara mametraka tsara ny tongony eo anivon'ny fitantanana ny firenena. Ohatra amin'izany ny fomba fitantanana ny volamena teo anivon'ny banky Foibe. Ohatra amin'izany ny fomba fitantanana ny jirama zay tsy tokony ahafahany fanjakana manao subvention lava izany orinasam-panjakana izany. Ohatra amin'izany ny drafim-panarenana ny ery Madagasikara. Ary ohatra farany amin'izany mahakasika ny rahatsolika eto Madagasikara zay tokony hametrahana ny vidiny tena izy na vérité des prix. Arak'izany resantsika izany na ny vondrona Europeana zay talohany elany tapabolina lasa zay teto Madagasikara de nametraka teny mafonja mikasika indrindra ny fatahorana izy ireo sy ny fanahiny ny endriky fifidianana ho avy ary nametrapetrahan'izy ireo ny lalan-tsotra tokony hizora amin'ny Madagasikara ao anatin'ireo toromarika na recommandation arahana hiatrehana izany fifidianana izany. Raha raisina dia sady voafelaka tamena no mibaby fahafaham-baraka eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena sy izao tontolo izao Madagasikara satria ny vondrona mpampiasa vola lehibe indrindra eto ambonin'ny tany no tsy mitsahatra amin'ny teny iraharaha-pirenena malagasy. Na de eo ary ny finiava malagasy fa hanana fahaleovan-tena de tsy afaka tsony ary tsy afabela izy amin'izao fotoana izao. Ny antony dia mialalaloatra ny fantrana ary mibaribary izany ka tsy afaka ny andeha rery-tsony ny firenena raha tsy miankin-doha amin'ny vahiny. Izany no mahatonga ny endriky ny fiara-miasa na amin'ny sehatra aiza na amin'ny sehatra aiza de voafaritry ny famatsim-bola avokoa. Raha miresaka tontolon'ny fiarovana ny resaka alavoajanahary sy ireo faritra rovana isika dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny sitesa. Ary raha miresaka ny tontolon'ny arena kibon'ny tany isika dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Indrindra moa raha tontolon'ny fitsarana ohatra na ny fanadiovana ny raharaham-panjakana dia tsy maintsy mandray ny toromarika avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra sy mpiara-miombonantoka Madagasikara.
satria misy apahany am'ireo asa zay ao anatin'izany tontolo ny ady amin'ny kolokolo zany ohatra de mbola Nations Unies no anisany mandray anjara betsaka amin'ny famatsiana sy fanodinana izany ary fanomezana tantsoloka fampiofanana an'ireo mpiasa ao anatiny. Ka nasehatrinina zany am'izao fotoana izao de tsy afa-bela am'sehatra iraisam-pirenena isika. Reo rehetra reo no entsika hilazana ombenombeny fa mifamatotra amin'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara. Manara-maso, mijery ary mandinika ny fihetsiky ny mpitondra. Everina arak'izany fa io zava-misy ny dian'ny fitondrana tany Dubai mahakasika ny tanamasoandro io de tsy amela irery amin'io fifanarahana eo amin'ny fitondram-panjakana zay miangazeny vahoaka sy ny fanjakana any Abu Dhabi io ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa andinika amin'ny antsipiriany am'izay fomba raha miasa ary hijery izany. Torak'izany ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena samy firenena na ny relation bilatérale ho isika eo amin'ny Egypte sy Madagasikara am'tony autoroute itsony sy ireo fifanarahana hafa zay mety mamatotra ny Madagasikara amina mpiara-miombonantoka na orinasa na vondrony orinasa any ivelany any satria mampiasa sy manetsina ny bango anatin'ny kitapom-bolam-panjakana be indrindra ihany koa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ka sarotiny am'ireo fifanarahana zay mety hikitika ohatra reo harena zay tokony hoarovana ho an'ny taranaka aoriana hahafahana mamerina ireo vola hindramina eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Averintsika izany fa raha ohatra ka Madagasikara miara-miasa am'ireo mpiara-miombonantoka am'ireo banky samihafa dia relation multilatérale ny anaran'izay. Raha Madagasikara miara-miasa amina firenena iray dia relation bilatérale no anaran'izay. Fa na io multilatéral na io bilatéral dia misy maso, misy tanana ary misy sofiny voniny iraisam-pirenena hatrany manodina ny sain'ny mpitondra mba hiverina anatin'ny fanapahan-kevitra zay mety hasoa ny firenena izany. Na de tsy sitrapon'ny mpitondra aza araky ny nambarany tamin'ny 2024 fa raha mbola miankin-doha am'ireo de tsy ho tafavoaka Madagasikara na 2030 na 2050 na 2060. Voatery anefa am'izao fotoana zao tsy maintsy mangataka ary mitady lalam-bola etseroa le mpitondra fanjakana satria voafaritry ny teny nataony, voafaritry ny vavana ary takiny ny fifidianana ho avy eko no ahafahana manomboka amin'ny asa sy fitavitahan'ny asa zay atolotra indray anaovana varidaingam-pitsanganana ho an'ny vahoaka malagasy ka tsy maintsy miseho mitady, tsy maintsy miseho manomboka mba tsy ho afa-baraka lay mpitondra hiatrika an'izany fitsaram-bahoaka ara-pifidianana izany. Mila mahay eo anatrehan'izany ny vahoaka malagasy mba tsy hosodokany makety sy hosodokany fampisehoana foto-drafitrasa miredareda be indray na koa mirentirenty fa tsy mitondra vokatsoa tahaka ny Coliseum sy tahaka ny kianja mibarea zay nandaniam-bola be kanefa tsy tafiditra ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena akory ny fomba nananganana azy. Raha oharina am'ireo kianja zay nandaniam-bola be manerana ny Afrika fotsiny ohatra no tondratsika an'izany ohatra izany. Izany rehetra izany no tokony hamailo isika ny vahoaka malagasy ny am' tsy tokony hosodoka ny teny mamy sy ny lela mampisaringotra ny fampanantenana sy ny fiatrehana indray no avy hangalatra sy hisitona ny vaton'ireo vahoaka zay efa tonga saina am'izao fotoana izao fa voafitaka tao anatin'izay efa taona latsaka kely izay. Akaiky tokoa moa ny fifidianana ka tonga ao anatin'ny hazakazaka zay hametrahana ny mandavavao ny fitondram-panjakana. Raha toa kosa ka tsy izany mamaika ny vahoaka malagasy fa ny fikatsahana zay ahasoa ny fiainany, hahitany asa, hinanany anina, hampianarany zanany ary hitsabony ny fahasalamany. Zany zava-misy, zany malaza, misaotra indrindra, tompoklasy tompivavy nanaraka hatrany ity fandarina ity.